Mbola faly manatitra ny araba indray ny tenako amin'izao aliny zoma faharoapolo ny volana jona izao tompokilay sy tompoko vavy sy manasa anao indray anaraka ny vaovao atsika hatramin'ny farany sisany songadina indray moa anatin'izao anatin'izao fampalam-baovao ny alina izao mikasika indrindra ny fivoriam-ben'ny mpanohitra izay nanomboka tamin'ity androany ity isan'ireo nandray anjara tamin'izay fivoriam-ben'ny mpanohitra izay moa Andriamatoa Laira Marsan izay nilaza fa vonina ny joro mpanohitra sy laza ny tsy mety eto amin'ny firenena fitrandrahana solika ny tsimiroro kosa barikana solika mahatratratra amin'ny fitoalina no eritreretiny Madagasikara olona ho vokarina mandritra ny enim-bolana nivoaka ny alarobia teo moa ny fiara lehibe voalohany mitatitra ny solika mavesatra mifangaro tao tsimiroro izay tontolo ny fanatanjahantena kosa dia efa volombonina tanteraka ny atrika ny kanina 2024 sy ny fifanitsana mondial 2024 ry zareo ekipa ny Maki de Madagascar avetrany arisika dia iroso anatin'ny vaovao manasongadina indrindra izay lafy ny ara-politika izay nanomboka tamin'ity androany ity ary ny fionam-ben'ny mpanohitra izay tanterana etsy amin'ny espace Mangote andrefana ambojana azy nisy moa ny votoan-kevitra izay isan'ny hodiniana mandritra ity fivoriam-be ity isan'ny tena omena lanja ao anatin'izay moa ny sotoavina malagasy araka ny fanjavana nentin'ny pasteur Edouard Tsaramindeo arahantsika ny anjinjiny izay hodiniana rotapana mandritra amin'ny fionam-ben'ny mpanohitra izay aritra 2 andro etsy amin'ny espace Mangote andrefana bojana-hary ny fototra fanoherana petraka omendanja ao anatin'ity fivoriam-be ity ny sotoavina malagasy araka nambarany pasteur Edouard Tsaramindeo fanoherana mifototra amin'ny sy mandala ny sotoavina malagasy zay mifototra amin'ny teny fampiarana sy ekeny izay mpiara-mitolona rehetra zany hoe miainga ny teny fampiarana zany aty hevitra no atao eto ny aty hevitra ny rehetra aorian'ny aty hevitra no iketrana zay fototra ny fanoherana zay mikasika ny fifidianana dia olona efatra no efa nametraka ny antota taratasy filatsahako fidiana ho lehibe amin'ny mpanohitra amin'ny fifidianana dia miankina amin'ny rehetra satria misy lalàna mifehy ny fanoherana eto Madagasikara dia tsy maintsy ampanarahantsika izay araka ny lalàna zay mikasika zay fifidianana zay misy efa nametraka antota taratasy ho fidiana aloha raha ohatra ka izay no resahana hoe anisan'izany Max Fabien ry Tamami ny Laira Marsan Alain André Miseza efa nametraka taratasy filatsahako fidiana aty aminay zay raha ny momba ny fifidianana indray araka ny fanazavana dia fifanarahana eo amin'ny samy candidat ho mpitarika amin'ny mpanohitra aloha no atao raha tsy misy ny fifanarahana hita izay vao miroso amin'ny latsabato ny mpandray anjara amin'ny fionam-ben'ny mpanohitra atoko 10 ary fikambanana mihoatra ny 10 isa no mandray anjara amin'ity fionam-ben'ny tanora nanomboka androany eny amin'ny espace Mangote andrefana bojana-hary ity